throne, for I want in this world. They resound with God's wrong. Oh, let the ancient words involve. Words of life, words of hope, give us strength, help us know. In my child is on the time to pray, I can't keep on moving. Tunjekani raude timetu tafita takaki pamoja. Sans que tu finisses tout. Avant de faire ça. Pour l'instant, n'a pas voulu la réno. N'a pas voulu la irriguer la réno. Pour l'instant, pour l'instant, mi tu heredade. Pour l'instant, you are. Para o levantado que estamos aí. Para finir o macho anjo milete, mas saya não aja caminho, levantando a sala nilai situ, awal tini na fina seuna não nare deni, tu ni nare. Changing me and changing you. We have come with open arms. Oh, let the ancient words Haleluya. Amin. Kami lehibe ny ara-banantsika rehetrarehetra ato anatin'ity fotoam-bavaka ity dia faly indray ny tenako miarabantsika rehetrarehetra mianaran'i Jesosy androany. Manona ny fiadanany tompo amintsika tsirairay avy any anatin'ny tokantrano any amin'izao fotoana izao. Fifaliana lehibe no ahatongavantsika eto indray androany. Haleluya. Tena fifaliana mihoatra lavitra noho ny fanasana izay mety mahafaly antsika rehefa tonga ny fotoana andehanantsika fety. Na invitentsika dia hamonjy fety, hamonjy fisakafoanana, hanaovantsika akanjo tsara eonantsika amin'ny olona rehetra iomanana. Fa mihoatra lavitra noho izany ty andro anankiray ity hafana malala. Satria dia tonga ety ihany koa isika. Soa tetintsika raha tsy nasaina, soa tetintsika raha tsy natsoina. Nomen'Andriamanitra fanasana manokana ianao matotonga eto androany. Ary tahaka nandray invitation, tena nandray invitation spéciale antsika. Dia tonga eto androany ry havana malala. Hisy fisakafoanana ihany koa eto androany. Hisy sakafo zaraina ihany koa eto androany. Voky ianao raha miala eto androany. Raha noana ianao dia voky. Tahaka ny ahoana ny fahasopanantenantsika hoe mandeha any anatina fetitsika ohatra. Any anatina fanasana isika ohatra. Nefa mivoaka avy any tsika dia nona. Mba nisy sakafo ihany tao anatin'ilay fanasana. Feno sakafo ihany tao anatin'ny fanasana. Fa saingy indrisy fa rehefa mivoaka tao dia nona. Dia tahaka ny matsarotsika hoe matanjoko tsika tonga tanjo. Fa androany tsy matanjika ianao raha tonga eto. Andriamanitra rehefa nanasanao dia izy ny hamoky anao ry havana malala. Hovokisana indray tsika tonga eto. Hisakafo indray tsika tonga eto. Haleluya. Ary manana sakafo sahaza ho antsika Andriamanitra amin'ity androany ity. Hamokisany antsika tsirairay avy, hamokisany ny anohanantsika. Hamenony ny etaetantsika, analany ny etaetan-drano any anatintsika any. Eto Andriamanitra amin'izao fotoana izao hanafaka an'izany. Raha toy ianao ka mangetaeta azy, raha toy ianao ka tonga eto hitady azy marina tokoa, dia tsy mba olombelona Andriamanitra ka handainga ry havana malala.
fa tena eny tokoa izy, tena mombanao tokoa izy, tena hiteny aminao tokoa izy. Haleloia. Tena hijery anao tokoa ny masony, tena hipanjona anao tokoa izy ry havana malala. Amen. Atsika rehetra hisaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Misaotra an'Andriamanitra na dia ny fahatongavanao eto azy, fa ny olona rehetra tonga manompo an'Andriamanitra ry havana, dia ny atomboka tamina fitoam-bavaka, ny atomboka tamina fahenona, mety fehezanteny ray, mety tompoteny kely sendra nandalo anankiray, mety zavatra kely sendra mba nitsipalitra teny amin'ny teny ny maso, nitsipalitra nahita zavatra anankiray, dia tonga tamin'ny fanompona an'Andriamanitra izany olona izany. Ry havana malala, misaotra an'Andriamanitra ianao fa tonga eto androany. Mitomboka tamina mety fihainona toro-teny ray, fampaherezana kely teny ambava ny mpanompon'Andriamanitra teny. Mitomboka tamin'ny zavatra tsy dia manahoana, fa io ianao androany. Haleloia. Fa tonga eto amin'ny etaeta lalina ianao, tonga eto amin'ny fankasitrahana lalina ianao, tonga eto amin'ny fitadiavana an'Andriamanitra ianao, tonga eto ianao androany hitady an'Andriamanitra. Fa soavana izany. Misaotra an'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao. Jehovah Andriamanitra misaotra aminao zahay. Jesosy misaotra fa novorianao indray reto vahoakanao Jesosy malalo, natsoinao tany amin'ny toerana maro samihafa, any amin'ny firenena maro samihafa Jesosy no misy anay, fa eto no namorinao anay, ary isaoranay anao izany fa miara-miasa tokoa ny zavatra rehetra Andriamanitra. Asoa ety ianao, ka na dia tamin'ny alalan'izao Facebook zao aza nafahanay Andriamanitra nahitanao, dia faly izay Jesosy, sambatra izay Jesosy fa ny zava-dehibe dia izay afaka mihaona aminao androany. Misaotra anao izany amin'ireto olona maro tonga eto androany, ataonay hoe maro satria Jesosy mihoatra noho ny roa sy ny telo Jehovah Andriamanitra. Misaotra fa efa tena maro izany Jesosy io, maro ny 430. Misaotra Jesosy malala. Isaoranay ny anaranao na manginao ny fanahina iray ihany. Angetahetanao androany. Samy tsika rehetra mivavaka ry havana, any amin'ny toerana misy anao any ianao hivavaka ny hatongavantsika eto androany. Tsy hijery video fotsiny fa hivavaka ny hatongavantsika eto androany. Azonao atao mihitsy manadra tanana sy mandroalika eo amin'ny toerana misy anao eo, dia ataovy izany ho an'ny Andriamanitra fa mendrika amin'izany izy. Impirenao no nanao ny zavatra rehetra teny amin'izao tontolo izao teny, mpanao izay mahafaly ny patron antsika mba ahitantsika fity aminy, manao izay mahafaly ny olona manodidintsika, mahafahantsika tsy mananady aman'olona, mitandrintsika eny amin'ny zavatra rehetra eny, mirerakitsika, miasitsika, manao ny zavatra rehetra mba hampilamina ny fiainantsika. Fa androany tena zava-dehibe indrindra. Tonga eto ianao ry havana malala. Tsy olombelona ny ampifalianao eto androany, Andriamanitra no ampifalianao androany. Raha olombelona no faly aminao, mety manome zavatra anao ihany izy, mety tsy hanome, mety hanome cadeau izy, mety tsy hanome, mety fisaorana fotsiny atolony anao, na tsy manome fisaorana koa ary izy. Fa Andriamanitra raha ampifalianao dia no avinao rehetra mihitsy ny ao am-pelantanana, ny aminao rehetra mihitsy ny karakarainy, ny fiainanao rehetra mihitsy ny dirany atsehatra. Haleloia. Tsy misy zavatra ahinao fa izy no miahy ny mombanao. Raha Andriamanitra nampifalianao androany, hoy ny tena Andriamanitra manao hoe izay mitandrina sabatako dia hoentiko ampifaliako ao an-tranoko masina hoy Andriamanitra. Raha manao ny sabata ho fafinaretana androany, isy olona tena mampifalian'Andriamanitra manokana mihitsy, isy olona tena mampifalian'Andriamanitra satria manao izay mahafaly an'Andriamanitra. Haleloia. Misaotra Jesosy malala. Midera mankalaza anao izay Andriamanitra fa tsara ianao. Rehefa izay tonga eto androany Jesosy azany ny tanjonay, manao izay hampifaly anao izay. Jesosy betsaka ny olona efa manao izay mampitomany anao, manao izay mampijaly mampitomany anao an-danitra ao, manao ny zavatra rehetra ihany ianao mba hampitodika asa tsy mety mitodika, dia malahelo ianao. Betsaka ny olona Jesosy voavilivily milalao fahotana isan'andro isan'andro, manao izay mampitomany sy mampalahelo anao Andriamanitra. Fa jereo izay vitsy reto Jesosy, mitodia aminay vitsy anisa tompo, mitodia aminay vitsy anisa Jehovah Andriamanitra izay miezaka kosa androany Jesosy, manao izay mahafaly anao eto an-kianjanao, mikohaka aminao, mitady anao. Haleloia. Manolo tena ho anao Andriamanitra. Misaotra anao izay amin'ny zavatra rehetra izay nitahinao anay tsiray avy tamin'ny elemana iny, fa ny tananao mahery no ny azona anay. Sandro mahery
no nanoananay. Haleloia. Tsy misy rarakandalana zay Jesosy manana noho ny fitiavanao. Amen. Tsy androny sa men'olo tena manandriamanitra. Haleloia. Samy tetsika nanoteny tena ko Jesosy atolotra anao. Tonga manatrika ny seza fiandrananao Jehova. Tahaka ny manatrika latabatra masina. Manatrika latabatra masina ihinana zay. Eo an-databatra ny tompontsika isika avana. Haleluia.
Andriamanitra rehefa namalala. Omeo alalany teneny mihitsy androany Jesosy, omeko alalany ianao. Omeko alalany ianao ampidina ny loharanonao ato anatiko. Tsy afaka hiasa eo aminao Andriamanitra raha tsy ianao no miteny midira. Andriamanitra tsy mba mpangalatra rehefa namalala. Jesosy tsy mba tahaka ny devoly mangalatra ka miditra manao amboletra na dia tsy asaina azy. Fa androany raha tianao hiditra ao anatinao Jesosy, anjaranao no miinvite azy hoe Jesosy eo, raiso tanana ny fiainako. Idiro aho Andriamanitra, anjakao ny fiainako Jesosy aho. Fa omeko anao zany fiainana keliko zany. Io fiainana kelinao io, fiainana kelinao mandeha eny ambony rano io rehefa namalala. Omeo an Jesosy io. Avelao Andriamanitra hitondra hamily ny sambonao. Avelao aviliny Jesosy io fa vitany io. Halleluja. Nataonao androany teny mitenenao hoe Jesosy aho, ho eto ny sambo keliko, ho eto ny fiainako. Fa mitety onja ety ambony ranomasina ny misy anamy. Feno fahavalo manodidina, fahavalo ny onsambo kely daholy rehefa namalala. Ny tafio-drivotra eny ambony eny, ny rano izay hitsahany, fahavalo avokoa reny rehetrarehetra. Fa androany, halleluja, aoka ianao hiteny eo anatrehan'Andriamanitra hoe Tompo, anjakany fiainako ianao. Andriamanitra lehibe, ny Andriamanitra tongavantsika eto, mahay ny zavatra rehetra. Andriamanitra tsy voafetra ny izanizy, tsy voafetra ny taona, tsy voafetra ny hery rehetra izay miasa eto amin'izao tontolo izao ity, tsy voafetra ny fisainantsika na ny fahaizantsika, tsy voafetra ny zavatra rehetra rehefa namalala. Amitenenanao androany Jesosy, ameko anao ny fiainako. Za Andriamanitra, anatona anao aho, anatona anao aho Jesosy, fa fantatro fa ianao no mahay ny zavatra rehetra, fantatro fa ianao mahay mitondra ty fiainako ty. Halleluja. Indraindray na ny saintsika ihany aza ny mametra rehefa saintsika ihany indraindray ny mametra an'Andriamanitra. Fa androany aza feran'Andriamanitra. Avelao izy hiasa eo amin'ny fiainanao, avelao izy hiditra tsehatra eo amin'ny fiainantsika rehefa namalala. Amen Jesosy. Amifomeko ka Tompo, ampiravana eto anao tsy fandragana masina amifomeko ka nanantonana ianao androany. Amen Jesosy. Halleluja. Kalidranatuna
Andriamanitra tsy hay atao ianao Jehova. Andriamanitra lehibe ianao Andriamanitra. Izany tsy efa te hametra ny herinao. Voalohany amin'izany ny mpanjaka an'izao fahamezinana izao Jehova. Saika hametra ny herinao. Saika te hitovy taminao. Saika te hanambany ianao. Fa nefa Andriamanitra, mbola tsy nisy akory izy dia fa Andriamanitra ianao. Ianao ilay Andriamanitra hatrizay ka ho mandrakizay. Andriamanitra tsy nilanizanizana nametraka anao teo amin'ny toeranao, vao nipetraka ho Andriamanitra ianao. Fa ianao ilay efa nisy, ianao ilay efa izy hatrizay ka ho mandrakizay Jehova. Izany ny Andriamanitra ivavahana izany. Izany ny Andriamanitra hatonina izany. Izany ny Andriamanitra hiankohofana izany. Halleluja. Andriamanitra tsy misy toa azy. Andriamanitra lehibe. Andriamanitra masina indrindra ianao Andriamanitra. Jesosy malalo, misaotra anao zahay. Misaotra anao izay fa sambatra izay manana Andriamanitra ohatranao. Sambatra izay manompo Andriamanitra tsara. Manompo anao Andriamanitra. Misaotra anao izay Jesosy. Andriamanitra mpamindra fo. Andriamanitra miezaka tsy mijery ny faharatsianay. Fa miezaka kosa mikaroka izay mba tsara kely dia kely ataonay mba hahafahany manisy soanay. Misaotra Jehova. Andriamanitra tsy maika hamaly ny ratsy ataonay, fa maika hanasoanay, miantso anay mba ho tahiny, miantso anay mba hanana fiainana tsara sy mahafinaritra ianao Andriamanitra. Misaotra anao izay Jesosy. Andriamanitra tsy maika hamaly ratsy. Andriamanitra tsy makasitraka ny hafatesan'ny ratsy fanahy, fa makasitraka ny lany izany ratsy fanahy izany amin'ny lalany mba ho velo. Andriamanitra tsy mitsahatra manoro anay lalana tsara, manoro anay lalany fiainana, manoro anay lalana ahafahany manam-piadanana sy fitsarana na dia eto amin'ity tany mikorotana ity azy. Eto amin'ity zao tontolo izao izay efa tsy misy fiadanana ity intsony. Andriamanitra, mbola manoro anay lalana ihany ianao. Misaotra Jesosy. Misaotra anao izay Andriamanitra. Miteranao izay Jehovah Andriamanitra ray ny tsara indrindra. Izay mipetraka amin'ny toerana avo dia avo. Alleluia. Misaotra Jesosy. Ho tsika ravana malala amin'izao fotoana izao.
Angataka ny famagin'Andriamanitra isika. Angatao ny famagin'Andriamanitra fa zany ny atongavanao eto. Matanjaka ianao raha tonga eto. Tahaka ny olona mijery zavatra rehetrarehetra eo Facebook mandeha eo fotsiny ihany ianao. Raha tsy mba tonga aminao zany famagin'Andriamanitra zany androany. Fa androany tsika angataka ny famagin'Andriamanitra entina anatin'ny tokantranonao rehetrarehetra. Miteneny mihitsy andrany hoe Jesosy amidina eto amin'ny ankohonako, kasio ny ankohonako, kasio ny tokantranoko. Amen Jesosy. Kasio ny foko. Kasio a Jesosy. Milanao zay androany fananasana. Samy mangataka ny famagin'Andriamanitra izy any anatin'ny tokantrano any. Amin'ny alalan'ny fanahy masina afaka hikasika antsika Andriamanitra lavana malama. Fanahy eo midinyanao, Afeno tanteraka. afeno itanterakao, lakofinyerinao ao, Mandeha tsy ho reraka. bandetsy oreraka. Fanahy eo midinyanao, afeno itanterakao, lakofinyerinao ao, bandetsy oreraka. Tena milanao tontolo fiainako, Tenena tsy mahefa ninina Jesosy tsy mahefa ninonino raha tsy andao. Faniherinao rehetrany, mampatanjaka. Tinanao, afeno itanteraka, lakofinyerinao ao, bandetsy oreraka. Fanahy eo tinanao, afeno itanteraka, lakofinyerinao ao, bandetsy oreraka. Milanao tontolo fiainako, Tsy mahefa ninina ratsy eo ianao. tsy mahefa ninonino ratsy andao. Maniherinao reniany, mampatanjaka. Aleluia, aleluia. Tena milanao tontolo fiainako,
Lavana malala tena mila an'Andriamanitra sika lavana. Fiainantsika lavana ilantsika an'Andriamanitra isanandro isanandro. Jesosy Kristy inge lavana malala vonisy ny tafio-drivotra lavana. Dia teo izy mampisahatra ny tafio-drivotra lavana teo amin'ny mpianatra. Jesosy mampisahatra tafio-drivotra isanandro isanandro eo fiainantsika miaraka amintsika. Indraindray misy zavatra tokoa mitranga eo amin'ny fiainantsika eny. Tafio-drivotra amin'ny famaofao eo amin'ny fiainantsika eo. Any anatintsika any. Misy zavatra maro mety tsy mampilamina ny fiainantsika. Fa lavana malala. Voahita an'Andriamanitra fotsiny. Fa mitady hanafitra tsika ireny. Mitady hankivy antsika ireny. Dia eo ny eo Andriamanitra dia miteny. Eo ny eo Jesosy dia milaza farak'izay haingany. Hoe mangina ny tsara. Ary ny mahatonga ny olona kivy, mamoy fo. Dia satria lavana malala, tsy mba manana olona, tsy mba manana Andriamanitra mpampisahatra tafio-dry ireny olona ireny. Tsika reto nge lavana malala raha tsy nisy Jesosy nampisahatra ny tafio-drivotra teo amin'ny fiainantsika, efa potika tsika. Efa namoy fo nge tsika, efa maty nge tsika. Fa za tena tsaloko mihitsy isanandro zao Jesosy io. Tena misaotra anao. Fa tafajorotro izao satria tsy navelanao nanafitra anay ny tafio-drivotra. Tsy navelanao handetika amin'ny sabokelinay ny tafio-drivotra tsy Andriamanitra. Za androany teteny aminao. Raha misy olona tena mandalo ady. Mandalo zavatra mafy izany olona izany. Dia tena renao mihitsy amin'ny savom-boana. Eny ambony sy ranomasina eny ny sabokelinao. Tena hitanao mihitsy mitady orendrika. Fa za androany teteny aminao lavana malala. Tsy mamelana orendrika amin'ny akory Jesosy dia efa hiteny mafy izy. Hoe mangina ny tsara. Satria tsy nihafaty antsika ny tanjona ao anatiny io. Fa nahatonga antsika hatsapa tahaka ny natsapan'ny mpianatra ny herin'i Jesosy. Ka nitenena amin'ny mpianatra manao hoe fa izy io. No na dia ny tafio-drivotra aza dia manaiky azy. Izany ny tanjon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olombelona tsirairay avy lavana. Eto amin'ity tany ity efa voasoratra izy tafio-drivotra eto. Efa voasoratra eto fa izy zavatra mafy eto. Ary ny ten'Andriamanitra nefa milaza amintsika fa eto no ahitantsika fahoriana. Fa ny tanjon'Andriamanitra dia nahatonga antsika hiaiky tahaka ny eken'ny mpianatra manao hoe Jesosy aho. Fa iza loatra ianao. Fa na dia ny tafio-drivotra aza dia manaiky anao. Aleluia. Tonga eto amin'ny toerana misy an'i Jesosy ianao so. Sahana iny mampanadely. Fa raha eto ianao mihoana amin'ny Jesosy ianao ravana. Tonga eto a Galilea ianao. Eto amin'ny kiondalana ahafahanao mahita ny herin'Andriamanitra. Ahafahanao miteny ny androany hoe Jesosy atsaharo ny tafio-drivotra. Sao dia zao ihany ianao dia miteny Jesosy atsaharo ny tafio-drivotra eo amin'ny fiainako. Fa te mba hiteny tahaka amin'ny mpianatra hoe iza loatra ianao fa misahatra ny tafio-drivotra. Aleluia. Ireo mpianatra ireo taorianany nahitany an'izany. Vao maika ireo nitian'i Jesosy bebe kokoa. Vao maika ireo nanaraka an'i Jesosy nataiza nataiza. Tsy nisanaka tamin'i Jesosy izany ireo. Satria mihafantany andro aman'alina. Fa aika io Jesosy io manana ny hery sy ny fahefana tsy takatry ny saina. Afaka mampisahatra ny tafio-drivotra lavana malala. Tianao Jesosy ravana. Za androany te-hampahely antsika rehetrarehetra hoe aza kivy ianao. Aza mitomany akory ianao. Aleluia. Fandoantsika hanompo an'Andriamanitra lavana. Antsika androany hiteny. Aleluia. Ravana malala. Ampahely anao ato anatin'ny testy hoe izany ny fiainana.
fiainan'izany aza taonao mampitoma Rambole tontany marapahatongany an-danitray Alleluia, mamsena letanao mafizahiny aretanao manotoerom-panetsika anao manaratsy anao etseo e fony tomponao zay ty tokoa matoky anao matoky zao tsy andavanao sanatsy Matianao Quiero matukiwo, zao tsy andavanao sanatsy Alleluia. manaratsy anao etseo le fony tomponao zay ty tokoa matoky anao matokiwo zao tsy andavanao sanatsy Fiainan'izany Rambole tontany aza taonao mampitoma mitomponao no tereo visy andao anarate fiainan'izany Rambole tontany aza taonao mampitoma mitomponao no tereo visy andao anarate Alleluia. Apa ireso mihitsy ny tenanao raha zany zana mandalo any ianao. Reso ny tenanao, reso ny fananao. Alleluia. Rambole tontany aza taonao mampitoma mitomponao no tereo visy andao anao rahateo Samy mampahery ny tenany. Eo ampirenao ianao dia miresaha ny tenanao e. Mitrakary fanahy. Alleluia. le fony tomponao zay ty tokoa matoky anao matokiwo zao tsy andavanao sanatsy fiainan'izany Rambole tontany aza taonao mampitoma mitomponao no tereo visy andao anao rahateo fiainan'izany Rambole tontany aza taonao mampitoma mitomponao no tereo visy andao anao rahateo Fiainanao azany e. fiainan'izany Rambole tontany. fiainan'izany aza taonao mampitoma Rambole tontany marapahatongany an-danitray Alleluia. Amen, Jesus. Alleluia. Tsy mampiotsina antsika ty zao tontolo zao ty ry havana. Tsy mampiotsina antsika ty zao tontolo zao ty. Ny nofotsika no mipetraka eto. Fa fanahintsika eo fantatritsika ny farany. Za dia miverimberina atao anatin'ny saiko foana. Iny ten'Andriamanitra milaza hoe aza matahotra izay mahay mamono ny tena. Fa matahora izay mahay mamono ny izay mahay mandefa ny fanahiny amin'ny elo. Iza mahay mamono ny tena ny devoly. Ny olona ny zavatra eto amin'ity zao tontolo zao ity afaka mikitika ny nofotsika sy ny tenantsika.
fa za androany teteny aminao riavana malaky aza matahotra amin'izany ianao ary raha miteny Andriamanitra hoe aza matahotra dia satria ny nofontsika riavana azoko tiana ny nofontsika fa fantatr'Andriamanitra fa tsy ao amin'ny nofontsika ny fahasambarantsika fa ny fahasambarantsika dia ao amin'ny fanahintsika riavana. Ary Davida rehefa mampahelo ny tenany dia miresaka amin'ny fanahiny izy. Miteny Davida manao hoe nahoana no mitanondrika ianao ny fanahiko, satria ny vatany Davida tena tsapany mangirifiry, betsaka ny zavatra iaretany tsapany mihitsy hoe marary izy. Fa hozy izy Davida tsy maninona ny vatako raha marary, efa natao hiaritra fangirifiriny io, fa ny fanahiko tsy avelako, ampahereziko satria ao no heriko ao ny tanjako. Haleloia. Tsika riavana malala raha eto amin'ity zao tontolo izao ity tsy ahita fahasambarana anao filana fenitsika. Efa tsy voasoratra isy amin'izany intsony eto fa ny fanahintsika mbola afaka mahatsapa fahasambarana riavana, mbola afaka miaina antsika, mbola afaka mitentsika hoe sambatra Jesosy. Satria nahoana miandana be ve ny nofoko, manan-javatra be ve aho? Tsy riavana malaky fa satria manana an'Andriamanitra ny fanahiko. Haleluia. Nao ataontsika ty raha mahafinaritra be ty androany. Anisany nahita fahasambarana koa ianao niaraka amin'ny Jesosy dia anao tatsika. Nitadytsika fa tsy nahita, ny nofontsika tsy nahita, fa ny fanahintsika nahita. Haleluia. Mena Jesosy eo. Kada sambaranize takasiana venivezivezize nanesika ireo kilalao Wakati avokoa tsarana revelo mpamokatra afalina feretatuto manala sursum devo maike kunanza pizzalina fare famati ni fanazi ves fonare ni nufu simila panamar na famura fatal ni fiena ni misu no purufu famati fanaise na debula veluna kanis kalka simis shafaran rambula tanjunitani famati fanaise na debula veluna kalka simis shafaran rambula tanjunitani. Panaita fiaina na vovao. Panaita fiaina baobao. Tidak senada dengan velo pamukatra falina. No evelo pamukatra falina. Decisoni na manala sasarana sachi. Funa turina. Tuvo sapani fare favela na fanaiti. Vesoni. Simira panal na famura fatal ni fiana ni mitsu no kurufu paulo bauvau ise. Haleluia. Sachia no vozela tumpu no mano no chas ni fiana padecena paulo bauvau ise. Sachia no vozela tumpu no mano no chas ni fiana padecena. Haleluia. Milaklean'ny fahombiazana riavana.
Dia penyu lewat Facebook yang tinti awam feno. So atau mana na sahabat cuma nana wah dia apa nama nana. Lakli apa biasa. Dia no rasa ulum bofoyan. Saya lakli yang biasa. Saya no fahabat. Saya no mtarai na isa kemis sama manju. Saya no mangata baba ka futsin. Rehefa misy zavatra mahately anao dia tonga ianao hivavaka. Miantso an'Andriamanitra ianao rehefa misy zavatra mahately anao sy mampitiana ao ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Tsy izany ny havana malala. Fa ny mahatonga antsika aomby dia isika lasa omby vaovao ny havana malala. Manova fiainana. Manova ny zavatra rehetra ao anatinao mihitsy. Izany no atao hoe malala fiainana. Raha ohatra ka isaky misy zavatra ilaina ihany ianao vao tonga amin'Andriamanitra dia fantaro fa tsy mbola olom-baovao ianao. Mbola tsy voaova ianao. Fa raha ohatra ianao mihitsy ilay efa mangetaheta foana dia ozy izy ianao hoe za Jesosy afoiko mihitsy ny zavatra rehetra Jesosy fa za hanompo anao ahy. Inona ny sitraponao fa ataoko? Izany ianao natao hoe olom-baovao ny havana malala. Andaontsika sy ianao hiteny androany Jesosy hovay olom-baovao ahy. Amin'ity sabata ity hovay indray ahy Andriamanitra. Ataovy tena olona tsy ohatry ny teo aloha intsony aho. Raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Vaovao ny zavatra rehetra. Za Andriamanitra hovay hatreny anatin'ny foko sy ny fisainako mihitsy. Aza velanao hoe isaky ny mitady anao, isaky ny misy zavatra manjo ihany vao tonga ahy Jesosy aho. Fa tena hovay mihitsy ty fiainako ity. Eo hitanao fa hiditr'Andriamanitra anamboatra ny fiainanao ry havana malala. Afoizo ny zavatra rehetra ry havana malala. Fa omeo an'Andriamanitra ny fiainanao. Mahafantatra hoe fa izao tontolo izao ity efa ho levina tsy ho ela izy ity. Ho potika tsy ho ela izy ity. Alleluia. Hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe raha an'izao fiainana izao ihany no ilantsika an'Andriamanitra dia mahantra indrindra isika. Andriamanitra manome. Raha ao anatin'ny fotoana mahoritsika mitady an'Andriamanitra dia tena omentsika. Satria fantany fa ilaintsika ny zavatra iny. Fantany fa mahory antsika iny. Fa nefa lava mbola ozy ihany Andriamanitra hoe mahantra indrindra isika. Na dia omeny antsika aza izay zavatra angatahantsika. Hoe isaky ny mangataka tsika dia mahazo. Dia mbola ozy ihany Andriamanitra hoe mahantra indrindra isika. Raha tokany amin'izao fiainan'izao ihany ilantsika an'Andriamanitra. Mila miova ny famendrantsika ry havana malala. Fotoana tena hitadiavantsika an'Andriamanitra izao. Fantaro fa na dia mahazo valim-bavaka foana azy ianao kanefa ny fiainanao tsy miova dia aoka ho fantatritsika fa ho levina tsy ho ety izao tontolo izao ity ry havana. Ary sao amin'izany fotoana izany ianao voanenina hoe takizay. Za androany mbola teteny aminao. Mbola aleo tsy mahazo zavatra izay angatahana ry havana. Toy izay tsy mahazo ny fiainana mandrakizay. Tsy mampaninitsika. Raha misy zavatra tsy mety azontsika mihitsy eto amin'ity izao tontolo izao ity. Tsy mampaninina izany. Fa ny zava-dehibe ataovy sy azo ahonao ny lanitra ry havana malala. Fa betsaka ny anenina ao aorianao fa ianao tsy anisan'izany. Alleluia. Za te hampahery anao androany manao hoe tianao Jesosy. Mba olona mahery fo anenao andraisan'Andriamanitra antsika rehetra ry arahiredona ny tiry itsika androany. Hoe za Jesosy tiako mba olona mahery fo ny andraisanao anahy. Alleluia. Tiako Andriamanitra mba olona mahery fo. Alleluia. Na andraisanao. Amen. Mandray olona mahery fo Jesosy rehefa ho avy. Maka ny olona mahery fo Jesosy rehefa ho avy. Amen. Agetaeta fiainana mandrakizay. Nahoana ny andro teneny ny fotoana sy ny olana sy ny zava-tsarotra vao hitady an'Andriamanitra. Vao ifo iantsoantsony ray. Faiza arena diploma tsy azahoana tombona ray azy. Naona ni
Ketanmu Fantasy found Mayan fu tahun na dasa na nula wandan to da fana. Ino ko ani sansan. Anu ba fani lina wete sosia. Pani sa nula mayan fu. Nistonza mfati da fana ndesa kse. Zonza katande sana nge yandu. Hata beko na dole isa tina kaske pia na. Uzi se mfati. Lambula zitunga te sosia. Tanya uri nanu fati siki. Rehefa maty zay
dia isy olona amin'izany fotoana izany hiteny hoe zahako aloha dia tena nampahery anahy ny torotenin'izy ireny. Tena misy olona mety olona tsy hitanareo eto mihitsy zao izany olo izany. Olona tsy mbola nisoratra teto ohatra ny anarany, tsy mbola nanao commentaire teto ohatra, fa any ambadika any izy. Fa ho avy amin'izay fotoana maty izay mivady dia hiteny izany olo izany, za tena nampahereza ny toroteniny, za dia olona mpanaraka ao amin'ny YouTube atao, arako daholo ny toriteny, nampahery sy ny sisa sy ny sisa. Fa izao aloha ny ataon'ilay olona mbola any izy aloha, mbola any ambadimbadika any, ry havana malala. Anisan'ny mba tena faniriana izany hoe Jesosy any, izay koa mba te hametraka tantara eto amin'ity zao tontolo izao ity. Na dia kely azy, na dia kely dia mba te hametraka izay hoe misy dia taranay eny an-tany eny. Amin'izany izay efa tsy tia tsongy, ny taranakay ny mbola ho velona eo, fa izay efa tsy tia tsongy, fa mandeha ampiadanana satria efa nahatsiaro endry Jesosy eo. Efa mba misy dia taranay kely dia kely ange Jesosy tao hoe. Halleluja. Efa misy hojeren'ny olona, misy ho avadibadika ao amin'ny YouTube ao, misy hojerena ao amin'ny Facebook ao raha mbola tsy maty ny Facebook amin'izany, na efa misy zavatra hafa mihitsy amin'izany réseaux sociaux hafa raha mbola tsy tonga Jesosy dia efa mba any. Halleluja. Mba manana ianao an'izany fanerena izany ravana. Za koa Jesosy mba te hametraka tantara ako, mba tiako tsarovana, mba hisy olona hitendry hoe izy iny tsy zavatra ratsy ny atsarovana anao, tsy zavatra tsy mahafinaritra no hitenenan'ny olona antsika amin'izany fotoana izany, ka hitenenan'ny olona sanatria manao hoe ino ny soloko ny volako, dia tsy namerina ny volako iny fa mbola misy volako any amin'ny any, maty any izy iny fa nentin'ny maty any ny volako ohatra. Na zavatra ratsy no tsarovana amintsika, fa ho avy ny fotoana ry havana hatsarantsika ny olona zavatra tsara no teneniny. Izao zavatra ho teneniny endry misaotra anao Andriamanitra nomenao an'izy iny, fa tena anisan'ny nampahery ahy izy iny. Amen. Halleluja. Misy fotoana izay vady niresaka an'izany dia tena mangano any, tena latsatra amin'ny maso ry havana malala, mieritreritra hoe Jesosy izany tokoa ny zavatra hitrany. Raha mandingina anao rehefa misy aleny olona maty ireny dia miteny eo daholo ny olona, izy iny dia olona ohatr' izao, izay dia mpinamana taria anana, niara-nianatra izay tamin'ny taona ohatr' izao, ndry lasa ihany ianao, fa ny ianao zavatra tsara no teneninanao amin'izany. Misaotra Andriamanitra. Ataontsika ry havana malala tsy tsara tsika androany, mbola tsy hampaneny, mbola tsy hampangina ny tropetra tsika ry havana malala, satria Jesosy mbola tsy tonga dia mbola tsy fotoana izao hangina antsika ry havana. Raha mbola afaka miteny mivavantsika, mbola afaka milopeotsika na amin'ny fomba takiny ahoana na amin'ny fomba ahoana, andaontsika androany tsy tsahatra ry havana. Hiteny amin'ny olona fa mahavy Jesosy, hiteny amin'ny olona fa mba te hiaraka aminao ho any izay. Ena Jesosy tsy angina izay Jesosy any, mbola iantso any izay Jesosy malala, tsy angina. Iantso azy ireo foana mba hiarany It's no you
Hallelujah.
Alléluia. Ivavatsika amin'izao fotoana izao ravana malala dia teny aminao hoe marina tokoa izany teny izany fa tena faly izy moa ry havana ny tsy faly raha tonga fa raha tianao no faly sao ianao dia efa manomana an'izany. Alléluia. Sao ianao dia efa manomana an'izany. Ivavatsika ho an'ny tenin'Andriamanitra dia raha tsapanao hoe anomen'Andriamanitra fahasoavana manokana ianao mbola velonaina ry havana, mbola afaka hien'ny feony androany dia aza manidy ny sofinao aza manakatona ny fonao fa andaontsika tena hiteny hoe tompo malalo mitenena amiko androany. Raha mba sitraka ao Andriamanitra dia mamotsora teno an'ity mpanomponao. Teneno androany hoe Andriamanitra ô, za vonina hien'ny teninao za vonina akatò ny teninao fa mitenena amiko Andriamanitra, mitenena amiko Andriamanitra. Sotranao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity tao anatin'izay fiderana izay. Sotranao zay Jehovah Andriamanitra satria tena manomana zava-mahafinaritra ho aray foana ianao. Dia deraina ny anaranao Andriamanitra ary akalazaina mandrakizay ny anaranao lehibe fa tena tsara ianao. Androany Jehovah Andriamanitra tonga ny fotoana izay inona indray ny afatra avy aminao ary na za zay mijoro eto azan'io dia za koa henike Jehovah fitaovana fotsiny ihany ahako taka ny fantsona anankiray ampidinana ny teninao fa na ny teny izay tonga aza dia mba raisiko ako ary raisiko fahasoavana ho aho. Raha ampahery ny teninao androany dia ahery aho Jehovah. Raha ampisaina dia tena ampisaina aho Jehovah. Raha ampitraka dia tena anisan'ny mitraka ihany koa. Raha ananatra dia tena anaro ato. Misaotrany amin'ny zavatra rehetra, misaotrany amin'ny fitiavanao tsy misy fetra, misaotrany amin'ny tian'ny sabata ity Jehovah Andriamanitra fa tena kadô mahafinaritra indrindra ho anay isan-kerinandro. Tsy tapaka ianao manatrika anay eto Jehovah. Andriamanitra be ataonga ianao Andriamanitra be rena nge ianao Jehovah fa tsy mba dininao ny manatrika, tsy mba dininao ny mijery izao fandarana kelinay ataonay en ligne zao Jehovah Andriamanitra. Ahoana ny tsy omeny voninahitra ianao. Mikoa aketo anatrehanao amin'ny fiangona masina, mikoa aketo anatrehanao amin'ny fotorotoro sy mangorakoraka Jehovah. Aza mandalo fotsiny ianao androany fa hametrao ny fanatrehanao eto. Ka sy ony tsirairay aby izay tokantrano isambatan'olona dia ampitoero amin'ny fanatrehanao dia oka hikoriana le loharano velona amonto ny tany indray hiatrika tontolo herinandro mahafinaritra be zay Jehovah satria nanatrika anao zay tamin'ity androany ity. Hiatrika tontolo herinandro mahafinaritra be zay Jehovah satria andray teny solika fa hanay mamakivaky ny tontolo herinandro nay indray ka fisaorana ny atolotra anao dia raha laza sotra anao ny tevoly sy Satana. Ny fanatrehana ratsy rehetra tsy manan-kery tsy manam-pahefana anelingelina ity fotoana ity na ny connexion tsy tapaka, ny fitaovana tsisy olana na ny aty aminay aty atokantrano na ny an'ireto olona izay mandray Andriamanitra ao ataonao lavorary anay izao fandarana izao ho voninahitinaranao. Misy saotra Jesosy manalo. Alléluia. Amen. Dia ataontsika ty raha mahafinaritra be ty anomboantsika ny fotoana, anomboantsika ny toroteny dia hijery tenin'Andriamanitra avy hatranintsika ao aorianan'izany. Tenena androany zangy Jehovah Andriamanitra tany mangy ao ampelantananao ataovy izay tianao Andriamanitra. Amen. Dai soli do faco, non tiro vanto, Alleluia. Cari maganeia, Che ventena di mangia nere lo che ventena di mangia nere in cena lo
Kaya suri no fato, utile un lato, ma un cani cara mia. E che cuore di fuoco, fare amore non vai, di magari. Fratello tu da fanaga, me bunina isa, awali franza kanawa. La venda che schierava malare, ci si dimentica che non faceva Sabim saudara di mana yang pernah masuk tapi tidak Voglio WhatsApp mi fa senza sigarette si era di mana. Nulla per sigarette si era di mana. Reava la malare. Mi fare immaginare cosa tu sai che mamma mia sa. E che domani mi fuori mi fanno amare non mai e figura di malari. Fatevo tu una fanaga, me unita isa, awang fanza kanawa. E che domani mi fuori mi fanno amare non mai e figura di malari. Fatevo tu una fanaga, me unita isa, awang fanza kanawa. Fatevo tu una fanaga, me unita isa, awang fanza kanawa. Fatevo tu una fanaga, me unita isa, awang fanza kanawa. Halleluja. Iny tamin'ny sary iny tsika rehetrarehetra rehefa vita ny fanamboarana antsika dia mamirapiratra be ohatran'iny. Halleluja. Da iny tompony antsika mianakavy, falibe mahita anareo falibe miona aminareo eto indray anatin'izao fandarantsika anatin'ny toriteny isy amin'ny toritentsika zao dia matoky fa raha ivoaka amin'izao andro sabata izao ianao dia sady finaritra ianao no mahery ianao no afaka ianao no ambininy ianao no tahiny ianao tena hoe vakina fotsiny any aminao amin'ny herinandro hoe tena niatrika andro sabata tafahoana tamin'Andriamanitra. Man'Andriamanitra ny voninahitra tahiny tompontsika rehetrarehetra. Aloha rabanareo zahay Enasimy Jesosy noheriko, Soamevo, Miria, tahiny tompo Jesosy noheriko, Angèle Pagès, Jesosy Mpandresy, Alleluia, Razanaso Sylvie, Todisy Jesosy mandrakizay, Sandolan Jesosy, Tonga Soa, tahiny tompo daholo Lovritina, Angelina Rodriguez any ambony any, Razanaso Sylvie, Itody Raonisoa, Anjasika Patitsy, Tsiriambaramiel, Razana Monika, Razanaso Sylvie, Artizanay de Madagasikara, Maria Angela, Nathalie Marie Charline, Asany Apôstôly, Tonga Soa, Ajatomona. Faly be mahita anareo mahereza daholo
isika tsirairay avy. Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany ary tsika tany tompo marina ty anahy ando andry ny ana maheno soa. Alleloia. Tany tompontsika menakavy. Alleloia. Izay tenin'Andriamanitra tsika ho bokin'ny Joela. Joela zany ny alohan'ny Amosa ary ao aorianan'ny Osea. Bokin'ny Joela, tsy Joely fa Joela. Sao dia dian'ireo bokin'ny Joely kely fa Joela. Joela toko faha-efatra. Joela toko faha-efatra andininy fahasivy sy fahafolo no vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tany tompo keke Andrenasolo, Randrenasolo, Mampionina, Bersava, Erikaraka, Lavlitina, tahin Jesosy tsika menakavy. Alatsiny kely mino fa mbola mahita tsara ana daholo ihany nareo any ny aty amiko aty no somary velongelina mihitsy ny tambajotra tatoato, ny fitaovana, ny connexion, ary na tsika ary tamin'ny herinandro iny dia tapaka indroa ny fandaharantsika. Izay ny zava-misy mandeha makany io ny fomba fiteny dia tsika tsy maintsy efa mivonona foana amin'ny zava-misy. Fa amin'ny fotoana tsy ampoizina dia tapaka ny connexion dia tsy mifankahita eto intsony tsika aloha. Dia ny mbola mifankahita sy mbola malalaka tsara sy mbola misy ny connexion tsy maninona mihitsy ravana aloha na lolafo aza ny crédit fa alao mandray tenin'Andriamanitra, alao mahery, alao tena hoe zao ngetsika zao manangona aloha tsika izao. Rehefa tapaka io dia mihinana izay nangonina amin'izay. Ary izany indrindra ny fampahelezantsika androany satria misy tenin'Andriamanitra, ny fiarahana amin'Andriamanitra io dia miovaova. Misy saison ny zavatra rehetrarehetra. Misy fotoana any amin'ny Isaia rehefa mbola tsy izay ny tenin'Andriamanitra velabelarintsika fa ao amin'ny Isaia azo ohatra indrindray Isaia any amin'ny Mika, ny bokin'ny Mika. Zafady Mika Mika toko faha-efatra. Mika toko faha-efatra andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy vakitsika. Mika, bokin'ny Mika toko faha-efatra andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Misy fotoana fiarahana amin'Andriamanitra dia tahaka izao. Arakaraka ary izay no mahatonga n'Andriamanitra mila henoina foana. Fa Andriamanitra dia manovaova. Andriamanitra tsy miova fa Andriamanitra manovaova ny torolalana, manovanova ny baiko, manovanova ny zavatra tokony arahana. Misy fotoana zao any amin'ny bokin'ny Mika toko faha-efatra andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy misy teny manao izao. Ary tsara ny adiny firenena maro izy ary apiaiky ny firenena mahery hatrany amin'ny lavitra dia anefi ny sabany ho fangady ireny ary ny lefi no fanetezam-boaloboka. Ny firenena tsy hanainga sabatra ifamely na hianatra ady intsony fa samy mipetraka ny ambanin'ny voalobony sy ny aviaviny izy ary tsisy anahitaitra azy fa mivavan'i Jehovah tompony maro ny fanonteny. Fa ny firenena samy mandeha amin'ny anaran'ny Andriamaniny avy fa isika kosa andeha amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitsika mandrakizay. Dory
Halleloia. Nasian'Andriamanitra fitsarana tamin'izany andro zany. Olona ten'Andriamanitra ery ambony ery amin'ny Soramandry ny finiapodian'i Jehova ny voninahitra zina rehefa avy napahoriana izy. Dia eto zany tsika dia mahita Andriamanitra tena hoe manome fitsarana, manome fitoniana, manome fiadanana. Halleloia. Dia noho izy ny olona rehetra tsisy ifanetaitra zany ny olona ozy ny ten'Andriamanitra amin'izany fotoana izany. Tsy misy ifanetaitra ny olona fa samy mipetraka any amin'ny toerana izay misy azy, samy manompo ny Andriamanina fotsiny dia samy milamina, samy sava, samy tsisy problème fa samy mandeha manompo ny Andriamanina dia samy miaina araka ny tahiany Andriamanina azy dia milamina ny fiainana. Zay le zava-mitranga. Fa misy fotoana kosa atao amin'ny bokin'ny Joely manome baiko hafandray Andriamanitra. Ho ten'Andriamanitra. Joely 4:7-9 hatramin'ny 10. Zay le ten'Andriamanitra tena ho jerentsika androany. Bokin'ny Joely 4:7-10. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe antsoy any amin'ny jentilisa izany, mihetso anao ady masina, foaziny lehilahy mahery, aoka androso ny mpiady rehetra ka hiakatra. Dia feo ny sabatra ho fangadinareo ary lefina ny antsonareo fanetezam-boloboka ary izay kelikely iaina hika hoe mahery aho. Alleluia. Eto zay zany manaitra Andriamanitra. Tsy vitany hoe fipetrapetrahana foana, milamina foana, satria any ambadimbadika any misy zavatra tsy milamina. Alleluia. Ary tsika ifampahery androany amin'ny zavatra tsy milamina any ambadimbadika. Misy fahavalontsika, manana fahavalontsika ry havana. Dia ny fahavalontsika dia eo foana. Ary tsy hitantsika izy io fa eo foana. Manana fahavalontsika any amin'ny rivotra. Manana fahavalontsika any amin'ny rivotra any amin'ny tontolo manodidina antsika io. Io fahavalo io tsy mipetraka. Ary raha ohatra tsika mipetraka, raha ny fahavalo ny fo isika matory dia maty tsika. Ary anisan'ny nampatahotra ny Davida hoe azavela, Davida rehefa tany anaty zoya, tany anaty aram-bato tany dia takatakan'ny somary matory, tsy lavoloa ihany. Matory izy fa ngampotsika mety samy manana an'izay matory. Mety fotoana zao tsika efa samy mino fa tsika ireo efa samy nanao an'izany hoe garda malady, miandro marary. Ny olona tena mpanao torimaso lalina be zany tsy afaka ataonao garda. Tsy haiko izay mahazo an'ilay marary raha ny garda no matory. Miesona ozy izy tsika. Zay ke mahatonga le fiteny hoe miesona ny garda. Tena sahirana ny marary raha matory maty ny mpiambina. Fa tsika samy manana an'izay hoe zao misy atory fa miainoaino. Misy fotoana zao zanatsika ireo tsy salama dia matory eo akaiky ny dadana ineny dia matory dia taitra kely dia mitsapa. Dia efa ao an-tsaina ilay izy dia taitaitra. Tsapaina sao dia miakatra be ny tapitra sao dia efa tonga ny lera finanana fanafody fampidinana fanana sisa. Nampatahotra ny Davida izany mitratra ny torimaso-pahafatesana. Hitanareo izany torimaso-pahafatesana izany le tena torimaso lalina be. Na sanatria efa mirehatra ny trano mbola tsy mahareno. Misy olona havana zay tarainy mampionina fa matory olona io. Dia tamin'izany le jiro, hitanareo le jiro petrolina reny, raha tsy diso ohatr'izay tantara. Dia mianjera le jiro dia efa nirehatra ny trano, mirehatra, efa manomboka mirehatra ny zavatra eo akaiky. Izy matory. Mirehatra ny olona ny ivelany mety hoe mahay ny trano, vao nitairina izy vao izy eo akaikin'ilay afo tsy taitra. Misy olona manana torimaso lalina ohatr'izany. Tena teneniko anao fa tsy mahazo matoritory tsika.
Pampandrimam-pionina zany le izy. Halleloia. Tena tonga ny fotoana zao ny zavatra anatsoan'Andriamanitra. Atsoa ihany amin'ny jantilisa zao zavatra. Miantsoa anao ady masina. Foazy ny lehilahy mahery, aroka androso ny mpiady rehetra ka hiakatra. Misy ady eto ry havana malala. Ny ady eto dia ady masina. Ny ady eto dia tsy adin'ny be sandry, tsy sandry no ilaina. Fa ny ady eto dia ady-panahy. Foazy ny lehilahy mahery ozy izy. Dia mikoropaka ny olona rehetra mitady lehilahy mahery. Aiza misy lehilahy mahery ho foazy. Tsy fantatra koa aiza matory le lehilahy mahery. Dia samy mikoropaka ny olona mitady lehilahy mahery ho foazy. Any amintsika any Madagasikara malaza ty zavatra ty. Rehefa manana ohatra havana pôlisy na ohatra nisy havatsika tafavoaka manambonina pôlisy dia tsika ny faly. Mahatonga antsika faly ohatra mahatsiaro zany tsika en sécurité, ohatra mahatsiaro zany tsika mba misy atsoina raha tokontoko. Ary rehefa tonga amin'izay mihitsy dia misy be da be ny olona samy teny enga manana havana aniny enga manana havana ohatra zao misy zandry kely zay tany tanànanay taloha dia namona ny zandrinay, mikafokafy ny zandrinay. Dia tonga avy amin'ny mamanay, dia nampitahoriny mamanay. Dia injehany hatrany an-trano zany ilay zandrinay faravavy. Injehany avy any dia injehany hatrany an-trano nampitahoriny. Dia efa nendrasan'ny mamanay amin'izay nanaovana teny. Iny izy ilay variana zandrinay efa mihazakazaka mitsoka milo safotry ny tahotra. Iny izy fa voaniditra tao dia samboriny mamanay. Tratrako amin'izay ianao izy izy. Ianao zany mpamono zanako. Tao izy ilay zany kely. Avela hoa, tatanay nge pôlisy e. Dia hatramin'izao ianaran'izany olona zany efa lehibe ohatra anay fa ny surnom ny tatanay pôlisy. Aiza zao nareo e. Efa eto an-trano tatanay pôlisy a. Tatanay nge pôlisy ozy izy. Zay ny zavatra tao an-tsainy mbola kely fantany zany fa tatan'ny pôlisy tokony tsy azo atao ninninina izy, tokony hampatahotra satria ny tatanay pôlisy. Foazy ny lehilahy mahery. Raha avy ny tokony tokoa manana lehilahy mahery ve ianao? Manana lehilahy mahery azo foazina ve ianao eo amin'ny fiainanao? Da hoe tsika mba hampaeritreritra hoe iza eo amin'ny fiainantsika no lehilahy mahery azontsika foazina raha tonga ny ady. Raha tokony tokoa tonga ny problème isan-karazany. Misy aminareo manana tonton tena azo foazina e? Misy aminareo manana tantinina tena minisitra tena azo foazina. Misy aminareo ny rahalahy andrainareo tena tompony fanapahana amin'ny fitsarana ohatra. Raha misy anadahany mamanareo général na colonel amin'ny gendarmerie ohatra. Dia mitsotsotronareo amin'ny zay taloha rehefa tamin'ny mbola kely tamin'ny mbola tao anaty fahazazana dia rehefa hiady dia tia miady dia vao marina fotsiny zanaka colonel io le adversaire zany zanaka colonel io dia efa tonga dia tena aleo tsy miady. Na ianao resin'io na ianao maresy an'io dia gadra ianao. Ary zavatra angezabe zany tadidiko foana ilay tantarana toritorin'ny foko hoe mampionina voaray taona sy tapany dia maty ny dadany, lodimandry ny dadany. Dia nakasikana foana izy rehefa mitantaran'izay nisy fotoana zany izy adaladalaina ankizy lahy reny tatadavin'olona tao tsindry azo lena. Dia izao foana mba teneniny alazako amin'ny dadanay dia mitsoka ilay olona. Nefa izy tsy isy dada intsony. Dia izao ny tao an-tsainy tamin'izany hoe zaho izy tamin'izany mieritreritra hoe dadanay Andriamanitra io dadanay io e. Ary marina mihitsy zany. Dia manana fahazarana an'izany mihitsy rehefa misy olona manao tsinitsinina na olona manao izay mampirendreny. Izao ny teneniko atao fa tsy manina fa za rehefa tonga any an-trano hivavaka dia alazako amin'ny dadanay koa. Tsika nge raha manana an'izany manana Andriamanitra tsika andao alaza amin'io. Manana lehilahy mahery nge tsika. Paraikitra ny ady eto. Hoy izay ten'Andriamanitra hoe
miatsoana ho ady masina fa azony lehilahy mahery aoka androso ny mpiady rehetra ka hiakatra. Rehefa nahita ny Gideona ny anjely any ampitsara toko fahenina any, fa mahafinaritra ana foana ity tantara ity. Tsara toko fahenina andininy fa 12. Ary ilay anjelin'i Jehova niseho taminy ka nanao hoe Jehova no momba anao ry lehilahy mahery. Dia ohatrany tsy dia taitra ilo Gideona mety naveriny indroa io misy fotoana enao mihitsy le misy miresaka fa tsy fantatra hoe enao zany. Za zao mananalana be dia be za. Rakoto Salama, misy hoe Jean, misy hoe André Nalomanjaka, misy hoe Rado, misy hoe Ary, misy hoe Fetra. Dia za zao raha antsonareo hoe Fetra dia tsy mitodika fa mitadidy kely hoe Fetra hoa. So dia bazary zany satria Fetra kay moa misy anarako koa. Fa raha antsona hoe Rado, tonga dia na Rado avy ary ny antsona dia mitodika. I Gideona teto anjely no miantso azy. Hoy ilay anjely hoe Jehova no momba anao ry lehilahy mahery. Dia mbola tsy taitra ihany aloha izy satria tsy za zany terena zany. Za ve le zanisanao zany e? Eno momba anao Jehova lehilahy mahery. Ny tsy nahafantaran'ny Gideona anazy tsy fantany ny tenany. Dia izao fantany momba azy. Hozy izy amin'ny 9:13 fa io Gideona indrisy toko raha momba anay Jehova ahoana no izy izao rehetra izao zay. Mbola nitenenina izy. Ianao nge mahery ianao nge zany irahako zany mandehana amin'izao herinao zao ny fahafantarany Gideona ny tenany dia zao 9:15 indrisy tompoko ataoko ahoana ny famonjy ny Israely ny mpianakaviko malelo indrindra amin'ny Manase ary zany kely indrindra amin'ny ankonany raiko. Zany hoe tena fahitany Gideona azy dia inona moa le tamin'ny nanao baolina tao tena sokajy minimma le tamin'ny mpanao baolina dia mbola zazakely dia sokajy minimma mihitsy tamin'izany. Ny fahitany Gideona azy farak'izay tena kely izy. Nefa io olona io niresaka tamin'io tsy olombelona ka hoe te hanome anazy hoe fankasitraha te hampahery. Fa tena anjely ary tena anjely nandray hafatra avy any an-danitra ny teny hoe vangio ity lehilahy ity fa io lehilahy mahery. Halleloia. Zay le izy vangio ity lehilahy ity. Fa lehilahy maninona io? Lehilahy mahery. Hoy zany bokin'ny Joela hoe foaziny lehilahy mahery mitsoana ho ady masina foaziny lehilahy mahery. Ny lehilahy mahery nge ry havana malala tsy tady olona hafa nge ianao fa ianao ihany nge no lehilahy mahery ny foaziny eto. Zany hoe io vatantsika io misy lehilahy anankiroa ao, misy lehilahy osa ao dia misy lehilahy mahery ao. Ianareo vehivavy misy vehivavy osa ao dia misy vehivavy mahery ao anatintsika ao le izy. Ary reo rehetrarehetra ireo reo anankiroa samy mipetraka ao reo. Fa zao misy fotoana ny ray mifo, misy fotoana ny ray matory. Hoy tena Andriamanitra hoe miantsoa ady masina ka foazy ny lehilahy mahery. Zany hoe tsy handeha lavitra tsika
Tenin'Andriamanitra dia milaza mazava any amin'ny ao amin'ny filazantsara ao any pistiliana hoe tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa nomen'Andriamanitra fanahy mahery. Ny tena marina isika reto dia tahaka ny Gideona daholo, tsy mahafantatra tsika ary tsy fantatritsika izay ao anatintsika. Ady masina no atao eto. Raha ady masina no atao olo masina ny ilaina. Alleluia. Ianao efa nanolo tena ho an'Andriamanitra, milanao ianao, mila miaramila ianao fa hiatrika ady masina, ary miaramila ilainao dia ianao ihany. Mila mamoa ilay lehilahy mahery izay matory eto anatintsika isika. Misy fotoantsika miseho amina endrika samy hafa. Nareo vehivavy ireo zao dia zao, ny fiantsonanareo anaty baiboly dia efa fanaka mahalemilemy kokoa. Fa za tena miteny anareo lehilahy no miteny an'ity zavatra ity, fa za tena manaiky ny vehivavy fa mahery ny vehivavy. Ny vehivavy zao misy fotoana izy vehivavy malefaka malemilemy kely. Dia jerinareo matetika ny vehivavy rehefa maty vady ka izy izay manapa-kevitry ny tsy hanambady-tsony fa hitaizany zanany, aza mieritreritra hitany vehivavy ny taloha tamin'ny vadiny mbola velona tsony ianao. Hoy izy le hira teny anglisy zay hoe ianao ange izy ny vehivavy ozy izy tahaka ny voromailala rehefa eo anatrehan'ny vadiny. Fa rehefa tsotsony ny vadiny na minody mandry na manao tsinitsiny na ny abandonné anazy, io vehivavy amizay miaraka amin'ny zanany, tsy voromailala tsony io fa tonga dia mivadika voromahery amin'izao io. Taiza ary le voromahery tao anatiny tao ihany fa natory. Dia azagaga ianao raha mahita vehivavy tena mahery vaika be mihitsy, mavita mitaiza ny zanany. Za anisan'ny vehivavy hitako ohatra zany ny rafozako, ny mamany mampiony io. 30 taona mahery izy ny maty ny dadany, fa izy nitaiza ny mampionina mandra-pahafatiny, tsy nanambady tsony, fa tena voataiza ireo zaza ireo. Tena anisan'ny olona mbola tena hoe ny fanena tamiko tena hitako hoe vehivavy mahery zany rafozako zany. Mahita an'le tantarany zareo sy le fomba nijoroany sy le fomba nitondrany an'le zanany, hitako hoe tena lasa voromahery le izy. Alleluia. Ao amin'i Jesosy tsika ireo ohatra izany daholo. Isika manana côté an'izay. Na Jesosy asa ngery havana. Jesosy ngery havana voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa misy fotoana Jesosy tsy miteny tahaka ny ondry ho vonoina. Tsy miteny ninina ohatry ny ondry. Misy fotoana Jesosy zany oharina ohatry ny ondry andeha ho vonoina. Ondry andeha ho vonoina zany efa le miondrika sisa. Hoe ondry le eny amin'ny tratran'ny orana. Na ondry andeha hiditra ao anaty abatoara, efa miondrika tsy miteny intsony zay. Atosika dia miditra fotsiny sisa andeha ho vonoina. Fa inona ihany koa no anoarana an' Jesosy eo amin'ny baiboly? Lioan'ny Joda. Alleluia. Fa gasy ity ozy izy ny olona le ondry ho vonoina ito lasa lioan'ny Joda ndray. Jesosy eo amin'izany olona demoniaka tao Gerasena tao amin'ny tanana atao hoe Gadarena zany fa tena teneniko anao fa miveriny Jesosy voantontona fotsiny ny tongo Jesosy nikasika teo amin'ny tanin'ny Gadarena. Tsy nirana antsona akory ny demoniaka hoe aveo dia le mafilobeny zay tsy hoandry, fa tonga dia niazakazaka, tonga ny liona ary zalava, tonga ny mahery, tonga ny lehilahy mahery. Alleluia. Ary maromaro ny reninareo ohatra izany Alleluia. Rehefa teo anatrehan'ny Pilato Jesosy tahaka ny ondry ho vonoina. Teo anatrehan'ny Pilato tena manana fitsarana tena hoe teo alohan'ny mpitsara. Nefa Jesosy ny tsara izao tontolo izao velona sy ny maty. Fa zao eo aloha izy mbola tsara iny izy mbola ondry izy eo. Gaga ho an'ny olona tsy ondry ve no nalevitsika fa toliona no mivoaka tao. Sadraka sy Mesaka sy Abednego 3 lahy izy niditra tao anaty lafaoro.
fa ny tombony isany voniditra ato anaty laforo. Misy lehilahy ny fotao, aleloia, nampitombony isany miaro azy tamin'ny afo. Ry havana malala, androany hamo lehilahy, hamo vehivavy ao anatintsika isika androany. Ianareo vehivavy hamo vehivavy, mety mbola tsy nifoto eo amin'ny fiainanareo zany. Mbola tsy fantareo koa hoe misy an'izany Gideona, nge mbola tsy nisy an'izany mihitsy. Tsy mbola nisy ny teny any Gideona zany hoe lehilahy mahery. Fa tena azo katsena hoe fa na Gideona io na ny feony ary mananina ve nareo hoe anaty fivim-pianakaviana mba mangataka fitenenana. Ny ano zany ny hevitra dia alao atao amin'ny lahady faefatra ny volana rehefa raha ny taona zay mba takatra zay mba miteny ndreo fotsiny tonton tapitra ngamba fivoriana za nge mbola ny tena ohatrany tsisy miteny tsova dia tapitra fivoriana matapaka ngamba amin'ny lahady voalohany volana no atao kamo atao mahefatra anaty fivoriana. Anao izana anao cotisation tsika mando 100 000 ariary daholo zany 50 000 takatra 100 000 daholo ny takatritsika tsisy miteny Gideona nge ohatry zany. Mba misy fanapahan-kevitra enta fa tsisy miheno malahelo indrindra mitarana drainy sady malahelo indrindra izy nikely indrindra mitarana drainy tsisy miheno e ary tsy fantany fa lehilahy mahery izy mandra-pahatonga ny fotoana nampahafantarana ny anjely azy ary nampahafantarana anazy no nampifoazana an'izay lehilahy mahery tao anatin'izay. Iarika ady masina tsika ry havana malala, ny ady masina atrehantsika dia ny ady farany mialohan'ny havian'i Jesosy. Ary zao génération antsika zao niandrika an'izany ady masina izany. Androany zany tsy miteny hoe mifoaza le lehilahy bokon'ozatra be, mifoaza le vehivavy tena mavita ce matin be dia be, fa ady masina mila mifoha ao anatinao ao. Alleloia, mila mifoha ao anatinao le lehilahy mahery na le vehivavy mahery. Androany ianao raha mahatsapa mahalemilemy reradreraka kelikely aina tsy maintsy ikenao hoe mahery misy fotoana na dia Davidy io azy. Any amin'ny Samuela jery tantarotsika any amin'ny bokin'ny Samuela voalohany 17 famina voalohany 17 aitsika zay tantara zay dia ny momba ny nanafian'ny fahavalony ina moa ny tombony Davida. Zao le zavatra nitranga fakiko nge andiny voalohany ce matin dia tampenatrany amin'ny Thomas Sombrette namaliny Davida ny Amalekita no nanavany any Siklag ary no tonga teo Ziklag Davida sy ny olony tamin'ny andro fatelo dia indro ny Amalekita efa nanafika ny tany atsimo sy Ziklag ka namely any Ziklag sy nandoro azy tamin'ny afo ary efa namabo ny vehivavy sy izay rehetra tao izy na lehibe na kely nefa tsy nisy novonono na deray azy fa nety nobaby any reo ka lasa nandeha izy. Ary Davida sy ny olony tonga teo amin'ny tanàna ary indro efa levon'ny afo ny tanàna ary ny vadiny mba ny zanany lasa ny zanabavy koa lasa kobabo. Ary Davida sy ny mpanaraka azy dia nanalatra ny feon'ny tomany ambara-pa tsy nahatomany tsony. Mipotra teo zany lehilahy mpitomany mifody ao zany lehilahy mpitomany tao anatin'ny lehilahy mpiary samy nanana fitomany nisy hoe voaloha faharoa fahatelo misy be tomany na Davida zao mba ny tomany mipotra teo ny fo lehilahy be koretaka be tao anaty tao. Tarantsika rehefa mamy taloha dia misy lehilahy mipotra mifo zay ao anatsika dia le mitomany amin'ny tsisy dikana zatra tsisy nanao ninina kory miantsola amin'izay ianona hoa dia tsisy mahina eny e aza inona lesa iza molesy mba nianao teo amin'ny fiainako zaka lesy tena tsisy nety amina teo amin'ny fiainako mba zatra tsisy piaino koa nety e dia mitomany misy foana zay olona mpanao ranomasy taoko zay mifo le lehilahy be koretaka tao anaty ka ny endry Davida teto ny fo daholo le lehilahy be koretaka rehetrarehetra tao anaty tao anatin'ny zareo tao foazy tsy nila ny foaziny fa nalahelo dia nitomany mandrapa tsy nahatomany tsony nandapa tsisy ranomasy tsony ary roababo koa izy roa vavy
vadiny Davida sy Ahinona Jezreelita sy Abigail zay vinadiny Kabala Karmelita Nabala Karmelita. Arory indrindra Davida. Ny fondra koa zany le lehilahy ory tao anatin'ny Davida. Fa zao tena nahory an'i Davida, ny fampitaona ny olona hitorabato azy. Misy lehilahy be dehibe ny fondra zany tao anatin'ny lehilahy tao. Lehilahy te hitorabato. Le toetsatsika io nge le mifoe. Avy tomany zany tapitra le lehilahy malahelo. De ho fonana lehilahy masika be tany aiza am'izay izy teo fa hoana notrao. Ny fampitaona ny olona hitorabato azy. Satria samy nalahelo ny zanalahy sy ny zanambavy ny olona rehetra. Fa Davida kosa nampahery ny tenany tamin'i Jehovahandriamanitra. Inona zany nataon'i Davida teo? Nampahery ny tenany. Tsy afaka mampahery ny tenantsika. Tsy afaka mampahery ny tenantsika. Fa ny azontsika atao dia ny mamoa ilay lehilahy mahery ao anatintsika. Za androany tena tiako ianao anatin'ity toriteny ity, hamoa, foazy ilay lehilahy mahery sy ilay vehivavy mahery ao anatinao fa hiatrika ady masina isika ry. Mafimafy ny zavatra ohatrehantsika. Atoato. Lasa Davida naniny nampahery ny tena tao amin'ny Jehova. Rehefa nampahery ny tena tao amin'ny Jehova izy, inona zany nataony nandeha nivavaka tamin'i Jehova izy? Inona zany ny zavatra natao nitranga tao anatin'ilay vavaka? Namoa lehilahy mahery. Manomboka mivavaka ino isika manomboka tany faza ho aza fady. Mbola matory kely anao. Vavaka tsika mifaza moa vavaka kely indray izy. Lehilahy mahery ao anatintsika ihany zany vavaka mirehatra amin'izay tsika tena natabataba-tsika eo amin'ny fototsofina. Mifoazy ianao fa tena tadokivy foazy ianao lehilahy mahery. Foazy ianao lehilahy mahery. Nampahery ny tena tao amin'ny Jehova ary Jehova rery. Nafaka nefa ny anjeliny tahaka ny Gideona. Le natokava le anjely teo tsy nanositra ny Gideona akory. Hoe andao ametra tanana ianao fa tena tsy izy mihitsy ianao zany. Fa nataony Gideona, nataony anjely namoa fotsiny. Foazina fotsiny. Rehefa mihoana amin'Andriamanitra ianao mahatonga anao mahery, dia satria foazin'Andriamanitra fa ao anatinao misy lehilahy mahery eo, misy vehivavy mahery eo. Ilaina mifo zany ao amin'izao fotoana izao. Alleluia. Hoy ny ten'Andriamanitra ny Filipiana natoko hatrany, mahery ao amin'ilay mpampahery Tsy ho mahery amin'izao fotsiny tsisy mahay mampahery tentsika. Rehefa misy problème ianao manomboka eto misy olana, atsara ny fiantsoanao an'ny tonton Constantine sy ny olona. Ndana idino ny varavaranao, io efitrano kelinao io. Misy an'ilay film zay vitanao hoe War Room. Misy film amerikana zay War Room, hoe zany hoe tena toera efitranona ady, efitranona fitolomana, fiatrehana ady. Dia ny ady rehetrarehetra entinao anatin'io problème andrareo tao tokantrano, problème le raha angama ditra. Efa hitanareo amin'izay, dia le izy mianaka kely nampianarin'ilay bebeany zaho izy sadidiko na bebeany ina fa zay fotsiny fatadiavako an'izay film zay. Dia tia ozy izy ny heriko izy ato an'ity efitrano ty ato. Dia ny heriko mampitsangana aho izy dia lohaliko miforitra io. Alleluia. Raha tianao no atzoro anoloan'ny fahavalo, ndana mandohalika anatrehan'Andriamanitra. Raha tianao ifo le lehilahy mahery, eo ampandoliana ny foazan'izay. Alleluia. Eo ampandoliana ny ifoazan'izay. Manomboka androany zany ianao aza mitady olona afa-tsony. Aza mitady lehilahy na vehivavy mahery afa-tsony. Fa ny ataonao mamozy izy foazy. Zany ny ten'Andriamanitra. Lasa Davida nampahery ny tenany, tsisy mampahery tena zany. Fa amin'ny tena marina ny vavaka izy. Dia nahery ho azy ny tena satria ny tao anatin'ny vavaka nanino na foazin'Andriamanitra le lehilahy mahery. Moa ny ten'Andriamanitra atao amin'ilay bokin'ny Joela. Miatsoanao ady masina, foazin'ny lehilahy mahery. Aloka androsin'ny mpiady rehetra hiakatra. Lasa vadika mpiady tampoka daholo. Verina avany Davida. Le tantara teo, aiza moa Samuela firy indray moa izy teo. Andininy fahenina, voalaza fa Davida nampahery ny tena tamin'i Jehovahandriamanitra. Andininy fafito, aroy Davida tamin'ny Abiatara mpisorona zanaky Ahimeleka.
eto aty amiko ny efoda. Efoda zany a de fanamiana akanjo fanamiana zany a akanjo fanaon'ny mpisorony zany. Misy karazana vatosoa sy ny sisa misy didiny mihitsy zany efoda zany ary ny mpisorona no manao ny efoda. Aleloia. Ianao ny anaoarino moa ny arobala rehefa tsy hita zay sinary. De zao andeha hoazy zany Davidy io meo anazy izy ny efoda. Iny efoda iny zany a Andriamanitra rehefa miditra amin'ny efitra masina indrindra ny mpisorona de fantatsika fa tsika olombelona tsisy masina zany na ray ary. Zany no mahatonga antsika tsy miantso an'izany hoe olo masina, mpamparay masina, iza masina, tsisy masina zany. Ray ny masina te Jehovah Andriamanitra. Fa Andriamanitra rehefa miditra niza miditra amin'io efitra masina indrindra io zany, na ny fady amin'ny 70 andro ianao, na endry be tatra am'izay nenanao mbola tsy nanao ninona mihitsy ianao, miditra anao de maloto foana satria nitorotorona tamin'ny fahotana foana ianao. Aleluia. Fa ny afahan'Andriamanitra mijery an'io olona io de ny efoda ny jereny, le efoda masina. De mijery an'le efoda masina Andriamanitra de mionona ny fony. Izy tsy mijery tsony an'izy le mitafy an'izy zany nge mahatonga antsika amin'izao fotoana zao hoe ny solon'io efoda masina io de ny rahan'i Kristy. Rehefa hivavaka ianao de angatao aloha ny rahan'i Jesosy. Jesosy rakofy amin'ny rahanao. Fa eo amin'Andriamanitra hivavaka hiditra amin'ny efitra masina indrindra rakofy amin'ny rahanao. Rehefa hivavaka ianao manomboka eto voandohalika an'izao tena Jesosy rakofy amin'ny rahanao. Satria fantatra fa ny rahanao nefa solona efoda masina no ny amin'ny rahan'i Jesosy tonga de jery anao Andriamanitra. No ny amin'ny rahan'i Jesosy tonga de andinika anao Andriamanitra. No ny amin'ny rahan'i Jesosy de vonona ianao Andriamanitra. Naiza toerana misy anao. Aleluia. Nalainy ny efoda masina de niresaka tamin'i Jehovah nampahery tena. Vao tapahoana amin'i Jehovah ianao tonga de na fanontaniana mipetraka ao avaliana aiza ny alehako ahoana ny ataoko inona ny hevitra Jehovah tena tadoresy Voazin'Andriamanitra le lehilahy mahery. Voazin'Andriamanitra le lehilahy sasa. Voazin'Andriamanitra le lehilahy intelligent mpitaritafotra. Voazin'Andriamanitra le lehilahy mahay tantsabatra. Enjehako va izy? Hotratrako va izy? Hoy Jehovah, enjeo mpahotratranao izy. Mifoy ihany koa le lehilahy mery miazakazaka be anenjika ka. Aleluia. Gaga ny olona fa niala teo Davida neka voatora-bato nitsoka. Lehilahy malahelo sory indrindra izy tamin'iny. Mbola natory le lehilahy mahery verina avany amin'izay izy 1:7. De lasa Davida sy ny 100 lahy izay nanaraka azy ka tonga teo amin'ny renirano pasora. Fa izy ary zao reo 100 lahy reo ihany nge le 100 lahy seky tora-bato azy. Fa rehefa mahery Davida ny fole lehilahy mahery, nanana fanapahana izy, nanana fahefana, ny fole manam-pahefana atao amin'izay olona seky tora-bato. Apetrao le vato itorabato sa anao inona? Tsy anao ninina. Raisy sabatra andao manaraka. Voabaiko ny tampoka hoa. Ozy Davida hoe enonao nge natonga ny teny namolaka ny vahoaka ano ahy. Aleluia. Enao nge mahafolaka ny vahoaka etiko izy Davida. Verina avany Davida to de lehilahy mahafolaka ny vahoaka etiny. Vola lehilahy manana autorité. To de retany Davida olona seky tora-bato anazy nitsoahany nge reo taloha. Vao avy nitsoka andreo izy fa miverina izy tsy mitsoka tsonka satria efa nifole Davida mpitaritafotra. Efa mifo Davida mpanjaka. Aleluia. Tsy Davida mitsoka tsony. Misy fotoana tsika misy fotoana miatrika zavatra. Be dia be ny olona paheresiko anatin'ny herinandro. Pahery olona. Zao raha le olona. Zao raha maherezy ianao inona ny tsy ain'Andriamanitra tao. Fa misy fotoana mahatory io lehilahy misy fotoana niatrika ady zay andray andro. Na fijeriko ary tonga dia na tompoko enao ozy le alatsiny fa sady mitobotoboka fa hikatra ary aty sany ao anary zany. Efa mivavaka amin'io zaho mpanompon'Andriamanitra. Fa natory le lehilahy mahery, mifo le lehilahy osa. Tsy fanahy osa ny nomena antsika fa fanahy mahery. Fa ny olana matory le fanahy mahery, potra le fanahy osa. Mianarana, raha koty salamarado.
ka tsy zany rety mangovongovotra mihitsy amin'ny lehilahy ozy dia miantso olo allo nanana namana zay taloha client anay avocat sady mangoa allo maître hatramin'izay miantso amin'ny maître le tomobile ato maître ty mety amina ty tomobile ty maître meko anao io fa anona zany dia ahoana miantso dia ahoana monsieur Rady sao dia mba mety ohatr'izao monsieur Rady le izy ta zany fa tendre allo maître fa izy io irady ty ahoana zay fa misy olana maître fa tena natory le lehilahy mahery ary rehefa matory io lehilahy mahery io ka lehilahy osy fa tena tratrany tsy apo-tsatrany zavatra maro ianao za revana tamin'izay tena ozy hoe tena enjany zany tsy miankina amin'Andriamanitra teneniko anao zay taloha bokany trosa tsy nanana na ariary angalana avocat mavita miatrika fitsarana tsisy avocat fa mitoky amin'ny Jehovah tsy nanana tsafidy afa-tsy nitoky amin'ny Jehovah sisa fa tapavoaka pitory nitory manam-bola aminao fa tapavoaka ny fitsarana tsy migadra ianao mitoky tamin'ny Jehovah tsy nanana vola fa tamin'izany zay nanam-bola indray mba efa mivavaka nanam-bola niantso avocat fa hitako teo amin'ny fiainako zay vao hitako zany fiainana maka avocat 2,5 millions tsisy ninona redizeny ohatry ny taratasy zay tsy manambany ny asanareo avocat za fa za kosa miteny atsika tsy misy avocat tsara ohatry ny Jesosy ry havana ary tena rehefa Jesosy niaro tena voaharotsika fa tamin'izay zay mivaty misy vololaniana marina ozy Jehovah efa misy vololaniana amin'ny avocat ndanare allo maître misy problème kely maître tena misy ohatr'izao tsy manenina zany monsieur Rado zay za misy anao amin'inona ato amin'ny BC3 sa BC4 porte firy porte ana fa ok 2,5 millions dia natory le lehilahy mahery nefa za isan'andro za zao no mampahery olona efa miditra fitsarana hiditra ny amponjy fa makaina kely misitina kely ny fitsarana eo amin'le fisotroana ny fitsarana iny no tafaretsaka zay mampahery efa sen'ny avocat mividy kidoro hoe atory ariana andro fa za mbola samy teny tsy mividy kidoro zany ianao tsy mody andro zany ianao na olona 5,000 zany niakatra fitsarana tamin'izany ary fanjakana no mitory oza mantsy anazy raha 5,000 nareo nao mbola misy ray afaka mody ianao mody alleloia zany rehefa mampahery mifoly lehilahy mahery fa tamin'izany mifoly lehilahy osy anao maître 2,5 millions eny ok ary fa tena ory tamin'izany rehefa nisy problème tao amin'ny polisy tamin'izany resaka tomobile io fa tena teneko anareo ary le vola mandeha indray mandeha izy apetsipetsy anao anatin'le mpisolo vava sy ny sisy reny azo le vola dia lasa tsy azo amin'ny telefônina tampoko zany izy dia na ihany tsy maintsy miatrika le zavatra ato ohatra dia fasany olona tampoko zany ianao fa hoe lasa congé tampoko izy ny ampitsy to dia tsy afaka miasa olona hafa am'izay rehefa ny any maka vola hafa aminao am'izay nefa ny zavatra atao tsy isy dika mba misolosolo vaninao dia ao amin'izay tena mitoy le izy tena le avocat zany lasa nandefa olona hafa dia omena vola hapoko dia omena vola ao anatin'ny ray andro million be dia be mandeha tonga zay zay mivady orineny ory dada ino ty mahazo atsika zao ve nitahin'Andriamanitra atsika taizitsika taloha tsy nanam-bola taizitsika taloha tsy nanana ninina midratra ve tsika tonga dia nanapa-kevitra miala tsiny tsy afaka amin'ny volanareo intsony zay tsy mila avocat alleloia lasa nivavaka nandohalika nivavaka naninona tamin'iny namoly lasy vehivavy mahery aiza am'izay ary alleloia Jesosy nisy fotoana nisy nitsoka nenjehan'ny olona tsika vonoana lasa izy nandeha nitsoka akany an-tany hevitra kany an-tendrombohatra naninona tany Jesosy namoly lehilahy mahery namohan'le mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo tao anatiny verina avany amin'izay Jesosy anangana ny Lazarosy izy mbola anao fahagagana mihoatra lavitra no teo aloha satria maninona nandeha foazina le lehilahy mahery foazina Jesosy alleloia hiazikady masina ianao ry havana za zany tena te-hampahery anao androany be ny zavatra mampiravoravo tanana atsika amin'izao be ny zavatra mampiorooro atsika amin'izao fotoana izao tsy mana-tsafidy tsika fa tsy mandeha mamoa araka ny bokin'ny Joely fa hiarikady masina sika hiady masina io ady ara-panahy
mialohan'ny aviany Jesosy. Ho avy ny fanangolena ataony ny devoly rehefa ao anatintsika izao. Betsaka ny raraka amin'io. Za tsy te ahita na dia ray aza amin'ny olona mpanaraka eto amin'ny fandarina andramoka izao resy. Za te ahitanao mandresy. Ny afahanao mandresy, foazy le lehilahy mpandresy ao anatinao. Foazy le lehilahy mpiantafika ao anatinao. Ndao androso ady hiakatra tsika. Fa misy lehilahy sy vehivavy ao anatinao mbola tsy nifoazinao hatramin'izay. Mahatonga anao ketraka foana. Mbola matory izy. Fa ianao nge mahery. Mahery nge ianao io e. Za revana tanjavana manomboka ny vavaka. Tao anatin'ny fiangonana nisy anay nidirako tamin'izany. Tsy nisy ngamba olona maharefa oatra anahy. Fa io appel telefônina maneno io. Dia mijery ilay mpanompon'Andriamanitra dia manontany. Maneno ilay izy. Ahoana ny ataoko zany? Raha zany eo dia vavaka. Vao miditra aloha raha misy ametrahan-tanana betsaka indrindra dia za. Misy séance manokana misy keny anaty hitalo hoe miditra avao dia mafily efa ametrahan-tanana ry zareo. Dia ny olona mivavaka za mitokana tsy anefitra dia tonga daholo tsy fantany iza daholo rehefa tsy fantany mpanompon'Andriamanitra izy dia efa séance manokana. Miala ny fanahy miala ny fanahy tahotra miala. Vao tapitra ole maneno ilay telefônina. Ady mijery zareo. Hitanareo io nge izy miantso e. Io izy tena miantso io nge izy. Eny ataoko. Natao tamin'izany no foazina aloha ilay lehilahy mahery. Mba maromaro ny olona mpahereziko izay a. Zao za miresaka aminao zao mampahery ahy. Ary azoko lazaina no misy asako za mampahery zany zao asako. Amen. Satria nahoana? Satria ny foazin'Andriamanitra ilay lehilahy mahery. Ary za ianao hiatrikady masina isika. Ina dikan'ilay teo feo ny sabatra ho fangadareo fa madika tamin'ilay teo aloha zany teo a. Ny angady teo ny sabatra sy ny lefina narendrika dia natao angady sy antsy fanapahana voaloha satria tsy mila ady tsony, tsisy ady tsony fa vokatra ny tonga. Tsara be ny semiziko, saotra iaina. Alleluia. Alleluia. Efa mifoko ilay semizy tsara tao anatin'ny armoire atao zany. Alleluia. Ho an'Andriamanitra voninahitra. Ina ilay maneno? Maneno ilay izy. Tamin'ny voalohany tamin'ilay Isaia avakitsika teo, tsisy ady tsony fa vokatra indray miakatra. Ka sabatra sy lefina ve ravana. Hitandreo ohatra tsika any Madagasikara ihany. Mirangaranga ny anona nisy pastera zay zao nanao toriteny hoe hainao budget antafika. Fa atao vavonay dia tezitra ny mpitondra tamin'izay. Fa tena marina ke zany. Fa eto indray famonohatra. Ny sabatra indray ny finiangady sy ny sabatra sy lefina. Satria maninona hiady indray. Tady tapaka ny fandarantsika. Asio j'adore fa tady tapaka ny fandarantsika ry havana. Tady tapaka ny fandarantsika. Aleo mandra-piveriny ilay izy vao hiteny indray ahako. Alleluia. Tady tapaka mba ampiakaro ilay j'adore azafady fa tady tapaka ny fandarantsika. Sady ho faraparanako amin'izay ritra atao ela tsofa manjary izy dia tapaka. Zany zao mbola ady ara-panahy daholo zany a. Nareo za mieritreritra hoe connexion. Connexion ny problème fa ty amintsika nge mba ty andafy. Mahavarina fa ny olona mandinina ka mamino fa tsy tapaka ny connexion. Fa ity tranona ity misy ady ara-panahy ary tsy tokony matoritory. Zay le tsy tokony atoritory. Satria misy ady mandava-taona. Tsy afaka matory ara-panahy zay ato anatin'ity tokantrano ity. Satria ny atako mandeha foana. Ny atako mandeha foana. Raha tsy mampahery anareo zay androany, tsy mahery nareo dia mahazo tombony devoly. Azonareo? Raha androany nareo niketraka dia nahazo point devoly. Ary raha tapahana ny connexion, tapaka ny fandanana ka tsy voapita ny hafatra, tsy mahery nareo dia mivoaka mpandresy ny devoly sanatria zany. Fa androany ny fehan'ny tenintsika androany. Dia zao mila mifo lehilahy mahery sy vehivavy mahery ao anatinao. Hiatrikady tsika. Mafy zao ny fiainana. Miakatra ny vidim-piainana.
tonga ny sakatsakany isan-karazany ary ny tena iakiaran'ny sakatsakana dia ny ara-panahy ny mba tsy androsoany ny ara-panahy mitobaka ny zavatra makafanahy mitobaka ny fakapanahy mitobaka ny zavatra rehetra misitona tsika hidina amin'ny ara-panahy mitobaka ny fangatsiahana glaçon be dehibe mihitsy miraraka apangatsika ny ara-panahy eo mila mifo dia lahy mahery sy vehivavy mahery fa miandrika ady masina isika avoiny sabatry ny fanahy dia tenin'Andriamanitra raiso ny lefina dao hiady dao androso amin'ny ady fa ho any an-danitra isika ho avy Jesosy milohan'ny aviany Jesosy betsaka ny olona ho raraka amin'ny fanompona an'Andriamanitra na dia hotoriana amin'izao tontolo izao aza ny filazantsara mbola eo koa ny olona izay miverin-dalana ry havako teny aminao androany aza ketraka ianao aza ketraka manoloana ny fiainana aza ketraka manoloana ny ady aza ketraka manoloana ny problème maro isan-karazany fandao foazina le lehilahy mahery be ao anatintsika ao mazaka ny zavatra rehetra ozy izy Paul hoe mahay ny zavatra rehetra ozy izy any amin'ny asika jereko zay teny zay ao amin'ny Filipiana Filipiana 4 andininy 10 anaran'i Jesosy ary farindrindra ny amin'ny tompo satria nampitsomoanareo ndray ankehitriny le fiheveranareo azy efa niverinareo raha teo saingy tsy mbola nahita andro anaovana ianareo tsy filan-javatra nefa nanaovako izany fa za efa nianatra tsy herina na manao ahoana na manao ahoana malala hetry ary malala hitombo na aiza ary na amin'inona efa nampianarina novoky sy honoana ary ny anambe sy ny alahelo mahay ny zavatra rehetra amin'ny papahery ny anjarantsika fotsiny dia zao ndao foaziny izy ao amin'ny Paoly ny zavatra rehetra amin'ny fotoany Paoly ilaina mihetry dia mihetry izy misy fotoana izy isandratra foazina fotsiny dia fa tonga za andro any teampahirinao hiarikaditsika ary efa anatintsika izao ny ady tsy natokana ho an'ny malemy ny tao amin'ny baiboly taloha rehefa mandeha miady dia mijanona ny vehivavy ny zaza amam-behivavy sy ny lehilahy antitra sy ny manan-kilemo ny marefo ara-pahasalamana tsy mandeha miady mibata fandresena dia izay nandeha niady mibata fandresena ny sonitra grady dia izay nandeha niady ny olona asa mpitaritafiky dia izay nandeha niady tsy tiako ianao hijanona fa tiako ianao ao amin'ny bokonjoela ndray an'izany afatra izany ndray an'izany baiko izany aoka androsony mpiady rehetra ka hiakatra ary raha ohatra ary misy eto tsy vonona satria mitenitena hoe za mahery za malemy dia hoy ny ten'Andriamanitra aoka zay kelikely aina hika hoe mahery alleluia dia mahery izy ianao fa hiatrikaditsika ary tsy tokony hiemotra ianao tsy bata fandresena ianao raha zao ianao ry havana no hiemotra tsy bata fandresena ianao raha zao ianao no hiemotra fa teteny aminao hoe mila mitsangana ianao dia mila mandeha miady isika alleluia mila mitsangana ianao dia mila mifoazinao ilay lehilahy mahery sy ilay vehivavy mahery ao anatinao hivavaka tsika amin'izao fotoana izao matoka avavarainao zay afatra izay tsy ianao io fa misy tena ianao tokony fo ao anatiny ao amin'ny badika
ianao hoe androany afaka mampatory an'le lehilahy sy le vehivavy osa sy le kamo sy le matahotra sy le kerisay sy le rehetrarehetra fa androavy ianao iaraka amiko ho foazitsika ilay lehilahy mahery, ilay lehilahy mpitaritafika, ilay lehilahy manamboninahitra, ilay lehilahy tsy manatahotra, ilay lehilahy sasa, ilay lehilahy sambytsoro, ilay vehivavy tsy miemotra amin'ny ady. Ampatory ilay voromailala ndao ifony voromahery fa mila anao ny fanjakan'Andriamanitra, mila anao miady, mila anao iady ny fanjakan'Andriamanitra. Tsika ivavaka tsika miala tsiny aloha fa ty aminay koatra somary mitadotapaka ny fandalana dia efa misy tapaka sady moa zao ny ty aminay Alleluia. Alleluia. Ivavaka aloha tsika dia rehefa avy mivavaka tsika ivavaka ny tenako dia anao hira anankiray tsika dia aorian'izay ivavaka ny misy solotena ny groupe izay maresy ivavaka amin'ity andro. Fa raha tsika aloha ny fandarana satria tsy foky tapaka ny fandarana le tapaka maina be mihitsy izy mamino tsy izy ohatry manapakaina fa alohantsika teo dia ivavaka amin'izao fotoana zao. Mino aho fa voarainao sady mino raha teo fa voarainao ny hafatra fa azy lehilahy sy vehivavy mahery ao anatinao fa mavita zavatra ianao ijoro tsika amin'ny ady efa iny tompony antsika rehetrarehetra. Misotranao zay Jesosy malala amin'ny fotoana androany, misotranao zay Jehovah Andriamanitra satria dia tena mitahinao tokoa zahay ary dia tena hoe tafitandray ny hafatra androany. Mahery zay Jehovah Andriamanitra, mahery ao aminao zahay, ny tananao mahery sy ny tanam-pahasoavanao Andriamanitra rehefa mitantana sy momba anay. Toko sy mihina Jehovah Andriamanitra tsy to fa na iza tonga teto izy androany. Ianao anie Jehovah Andriamanitra hamoha an'izany olona izany. Foazy ao anatiny ao fa misy vehivavy mahery ao, misy vehivavy manam-pahamasina anao, misy vehivavy matahotra an'Andriamanitra fa natory fotsiny tao anatin'izay fotoana izay. Misy lehilahy tena sahy ao hiarika ny ady masina fa mbola tsy natonga azy niarika hatramin'izay satria mbola natory le lehilahy sahy, mbola natory. Jesosy io androany Jesosy manalo tahio zay tsirairay avy, tahio reto mpanomponao, tanao misandrinao mahery dia amin'ny tanam-pahasoavanao fa mila ny fanatrianao, mila ny fanatrianao, mila ny herinao, mila ny tananao. Efa nomenao anay ny hery tonga dia ty ianao Jesosy napidina tao anatinay ny herinao ary ny fanahinao masina mamoha isanandro ilay olona araka ny sitrapon'Andriamanitra ty anatinay mba tsy hatonga anay ho tavela amin'izao fiainana izao. Azavelanao resy ny ady izay fa tario ny lalana dia tafio ny herinao. Efa aminao ilay hery ryavana manomboka androany isaky ny mifo ianao dia foazy ao anatinao lehilahy sy vehivavy mahery fa lehilahy mahery sy vehivavy mahery ianao. Ny fitanan'Andriamanitra anao dia hitaritafika, hijoro amin'ny ady, tsy hoketraka amin'ny ady, tsy ho lava eny am-pandehanana, tsy ho raraka an-dalana. Ao avy Jesosy miaraka amin'ny anjery analikisa mpitaritafika mahery aka ny lehilahy sy ny vehivavy mahery nijoro tamin'ny ady-panahy, ny ady masina izay alefa ny Satana amin'izao fotoana izao. Misaotra Jesosy any tafio ny herinao ny tsirairay avy zay tonga eto, fa io ny ilay tokantrano isan'ny tsirairay avy any dia azavela raha tsy tafafo zahay amin'ny torimasonay, azavela raha tsy tafafo zahay amin'ny adinay, tsy tafafo amin'ny fahaketrahana fa ifo amin'izay zay toe-panahy, toe-po araka an'Andriamanitra ilaina amin'izao andro farany izao. Misy saotra Jesosy malalo dia voa sy ny Satana sy ny fironginy dia tsy afaka alelingelina hitsaingoka angalatra izany teny izay nitoriana teto izany androany amin'ny anaranao Jesosy ahy mangatahako an'izany. Misy saotra Jesosy malalo. Halleluia, amen. Ivavatsika amin'izao fotoana izao anao hiditsika dia aorian'izay hiditra ireo solotena ny groupe izay maresy mianada ivavaka ao aorian'ny toritena. Tahiny toparitsika rehetrarehetra.
Satari pareci Tavena tika anza kisaka Zana kambia mauyano Anita kani naran Laki lang isusi Ilang mapana Running down the jetty She's my patata She's my patata Teach my patata Jesus Teach my patata Jesus Teach my patata Jesus Teach my patata